dia ohatran'izay mihitsy iza zany no tena eritreretinao fa miantoka anao ny olana antsika senao a eritreretiko hoe ny vola ny mamelona fa tsy ny vola ny mamelona antsika. Andaony hoe jerentsika any amin'ny ohabolana 23 any amin'ny ohabolana 23 andimy fahadimy telo amby roapolo andimy fahadimy enonao nge ty tenony tompo ty hoe moa ampanarahanao azy ataontsika manomboka eo amin'ny andimy faefatra ohabolana toko fahatelo amby roapolo manomboka eo amin'ny faefatra aza manasa tena anankarena aza entina amin'izany ny fahendrenao moa ampanarahinao azy va ny masonao nefa tsy ao intsony izy fa maniry elatra tokoa izy ka manidina toy ny voromahery hoe ny an-danitra. Azonao moa za enao ve tsy efa nireo marke hoe ny vola tena manidina ohatra voromahery eny an-danitra dia teneny mihitsy hoe endry be ny tenin'Andriamanitra aza manasa tena anankarena. Ny olantsika senao matetika any amin'ny saintsika hoe ny vola ny mamelona antsika fa shifta be any anatin'ny lohantsika tsy ny vola ny mamelona antsika. Andriamanitra miantoka hitantsika eo tsara. Jerenao nge any amin'ity tenin'Andriamanitra ampitoroteny fahadimy andimy fahasivy ty se ty vola hoe le tenin'Andriamanitra tsy ety voko vola zay fatrapitiarena tsy eto voko ny fitombokarena fa zava-pona koa izany. Lalina be sa efa misy olona voko vola ve tsisy sia tsisy aza andrandraina raha afaka aza andrandraina anome fahafampoanao fahovoany deprafony ianao deprimé ianao raha io ny eritreretinao fa atonga anao hoe ho afa-po. Tenen'ny tompo mihitsy tsy mety vokovolo izany ianao ka zay fatrapitiarena tsy mety ho voko ny fitombokarena. Any amin'ny Luka toko faharoa ambin'ny folo enonao nge ny tenin'i Jesosy hoe rehefa miteny an'ity mpanan-karena ty Luka toko faharoa ambin'ny folo ary amin'ny andimy fahadimy ambin'ny folo hoe hoy izy tamin'ny olona mitandrema hoy izy ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana c'est l'amour de l'argent fieremana ianareo fa ny ain'ny olona tsy miankina miabetsahany zavatra nanany. Zavatra remarqueko aty andafy oui tena karakaraina be ny ainy atao mihitsy zay ampieritra ny raha fahafatesany io arak'izay azo atao tsara tarery se zany fa na tianiza na tsy tianiza dia ho avy fotoana io ary na tianiza na tsy tianiza dia tsy mitondra ninina mivoaka raha sady tsy mitondra ninina miditra tsy mitondra ninina any amin'ny boky mpitoroteny teneno tsara hoe iza moa zany misitraka an'izay zavatra noarinao teo le izy ary mety ho adinon'ny olona hatra ho fahatsiarovana anao mihitsy. Tsika senao atao tsy hiandrandra ny vola afa-poantsika. Ahoana ary ny fehezanao an'io vola io? Misy zavatra vitsivitsy reto andao tadiditsika. Voalohany tadidio fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Le andininy voalohany teo miteny le teny hoe misy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany araka le mitenentsika teo nampindramina anao fotsiny ange io hoe nampindramina anao ny zavatra rehetra ary andrasan'Andriamanitra ho tantananao tsara no mety mbola mahatonga antsika senao mahatonga anao tsy mikirakira 10 000 euros fa mbola hatreto aloha mbola miady varotra eo amin'ny 1000 euros dia satria mety mbola le kely teo raha tsy vitantsika no mitantana azy le kely teo mbola angalarintsika amin'Andriamanitra fa tsy bon manager le an'Andriamanitra tsika nampindramina anao io ny zavatra rehetrarehetra ne eo an-tanantsika tsy resaka vola ihany ny fotoananao ny fahaizanao klika kely fotsiny ange raha afaka dia afaka ny fahaizana ato anaty lohantsika klika kely fotsiny tsy misy hoe atsika fa nampindramina antsika. Ny zavatra faharoa dia ity
fantatrao fa io volo io a dia ampiasain'Andriamanitra mihitsy ampisehoana hoe qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, inona ny zavatra ao anatin'ny fonao ao. Tsy hoe tsy fantatrizy Andriamanitra fa ianao matetika tsy mahalala azy hoe inona ny ao am-ponao ao. Teo amin'ilay andiny voalohany teo ihany no ahitantsika an'izay. Hitanao tsika sianao a eto am-panomanana no mandrakizay atsikitsika eto ambonin'ny tany. Ary mila maka fotoana kely tsika mipetraka hoe fa inona mihitsy moa zany direction makaiza moa zany zao ty fiainany sety. Lazaiko anao hoe soa ihany fa misy an'ireny fotoana na gidragidry reny ao fiaina. Mety eo am-pandalovana za mihitsy ianao zao tena tonga dia any amin'ilay pénurie an-javatra be mihitsy. Tsy haiko daholo ny difficulté financière mety mandeha amin'ny fiainanao. Fahasoavana be io a, fahasoavana be. Tian'Andriamanitra ampiasaina, hisainanao kely hoe makaiza ny direction amin'ny fiainako zany. Ndrao dia lasa diso Andriamanitra. Ndrao dia lasa diso Andriamanitra. Mampiasa ny vola io Andriamanitrantsika io ampisehoana ny ao am-pontsika ao. Ianao nge ny Tompo ao Matthieu toko fahaenina verset 19 hatramin'ny 21. Matthieu toko fahaenina andiny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo. Aza miariarena ho anareo izy eto an-tany. Izay misy ka lalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manambitrano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao sy arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manambitrano na mangalatra. Raha ohatra ka hitanao ka hainao miaraka amiko hoe andao ne vakiana ilay toyany menamena kely io ahoana hoy ilay verset 21 hoe fa izay hitoerany arenao dia ho anyko ny fonao. Izay hitoerany arentsika dia anyko ny fontsika. Mampiseho izay zavatra tena tianao ny vola. Satria izay zavatra tena tianao no mifansanakalo ny volanao. Dia izay mampiseho ny ao anatin'ny fonao ao. Eny, mety mbola tena tianao mihitsy aloha. Aza fantatra izay fa za zany ohatrany somary mba mivatambatana kely iny a. Aza misy tezitezitra mihitsy aho. Mety hoe mbola tena important aminao mihitsy aloha izao ny revirevy. Joana. Dia rehefa tonga nefa fanaovanao budget dia raha ahoana raha tsisy zavatra mitsangana mihitsy ty fiainako ty. Ka ilay izy anie rehefa saina le fonao aloha mbola tany anatiny mbola revirevy aloha. Mampiseho ny ao anatin'ny fontsika. Inona ny zavatra tena tiantsika. Ianao ny teny ao amin'ny ohabolana iraika ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo. Izay matoky ny hareny dia ho lavo. Izay matoky ny hareny dia ho lavo. Fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso. Ny vola, io no mampiseho hoe où est-ce que tu mets ta confiance. Aiza ho aiza renao tia mametraka amin'ny tokonao. Oviana zao ianao no mipanika farany tamin'ny fiainana. Sainy kely hoe inona mipanika, inona nampatonga anao mipanika. Amin'ny ankapobeny a, iny tena mampiseho tsara mihitsy hoe fa aiza zany ny tokonao. Raha ohatra ka mipanika ianao satria tena efa manomboka moins zany fandehan-javatra zany, dia satria zany ny tokony sianto ao anatiny le ao amin'ny banky. Raha ohatra moa zany ka mivadiny se nanondrana dia mipanika se, dia ny tokony se zany mbola atao anatiny vadiny se. Tsy maina fa logika ohatr'izay. Soa ihany fa misy zavatra manahirana amin'ny fiainana ampisehoan'ny Tompo amintsika hoe inona ny ao anatin'ny fontsika ao. Ao amin'ny Luka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Izao ilay tenany Tompo tao hoe izay matoky amin'ny kely indrindraka dia matoky koa amin'ny be, izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina amin'ny be. Koa raha tsy matoky amin'ny mamoana tsy marina nareo, iza no atoky anareo ny amin'ny tena hareny. Ary raha tsy matoky amin'izay an'olona nareo, iza no hanome anareo izay anareo. Ny vola no mampiseho hoe azon'Andriamanitra itokisana ianao satsia.
mety misy zavatra efa nirinao nangatahanao tamin'Andriamanitra, mety hoe poste anankiray, mety hoe tsy fantatro zay fanirinany anatinao fa mety efa 13 taona zay nangatahanao tamin'ny tompo foana, dia ramba hoe ianao hoe inona kiny idira fitantanam-bola amin'izany, fa ny fahatokinao amin'izay zavatra omeny tompo aminao, io ainao ve no mitantana azy, mampiseho hoe digne de confiance avetsika ka mendrika omena bebe kokoa. Ahoana ny fehezanao ny vola? Fahatelo amin'ny dia izao, tadidio fa fitaovana ilaina, c'est un moyen ny vola, fitaovana ilaina hanatanterahana ny tanjon'Andriamanitra, izay ny dikany vola izay. Etanao eo amin'ny 5 ilay tena milaza hoe aoka ny mamoana tsy marina, manahirana be mamaky an'ity, ina ary ny dikan'ilay teny, aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay nareo rehefa lany izany. Ny vola dia tian'Andriamanitra omena antsika, ary omeny anareo mihitsy io rehefa ny anatin'ny saintsika tsara hoe makaiza ny priorité. Ny fiangonana zao dia eo am-panangana, eo am-piarahana mivavaka zao hoe ahazo fiangonana Soamatsara ianareo ety amin'ny tafon'ny Tolozy. Izany nge raha afaka ny tompo ohatr'izao zany dia vita. Averinao fa mahantra ve ny Andriamanitrantsika? Sanatria tsy ny musulman ihany akory ny ohatrany hoe tompony vola nge ny Andriamanitrantsika, fa manina mbola tsy omeny, satria aty amintsika tsirairay, tsy hoe komédianina ny mpitarika ihany, fa tsika tsirairay no andao alohantsika réglentsika tsara ny fifandraisantsika amin'ny vola. Ny olona tian'izay ahavovonjy ny fanahin'ny olona, mampiasa ny vola, fantandremo rehefa ny akabeazan'ny olona dia tia vola dia mampiasa olona. Azonao tsaina ve izany teneniko izany? Manipulena ny olona mba afaka hoe anome vola, fa tsy izay le sary. Rehefa azonao tsara hoe iza ny Andriamanitra ao, malalaka ianao satria fantatra hoe ny ampandroso ny olon-kafa, ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Wow! Satria hitanao tena hoe tian'Andriamanitra tsika sy ianao, lasa aloha taperitsika tsara iny, hampiasa ny vola io hampandrosoana ny hafa ao anatin'ny fanjakana. Inona ny zavatra azontsika ianarana tamin'ilay mpitandrina tsy marina teo mijery lavitra ilay mpitandrina tsy marina. Hitanao any amin'ilay ohabolana 450 rehefa hoe soron'ilay tompony tamin'ilay fitandremana izy dia nisaina izy. Izao ny ohabolana 14:8, ny mitandrina ny alehany no fahendreny mahira-tsaina. Tsy hoe rehefa hoe mandeha amin'ny finoantsika zany dia hoe zay tonga eo dia tonga ndao mandeha amin'ny finoana fa tsy mila planifienina iny. Tsara tarehy be ao anatin'io fanoharana omeny tompo antsika io, mijery lavitra olona io, azontsika ianarana tsara. Ny faharoa hitantsika hoe manao budget mazava izy. Jerenao nge ao amin'ny ohabolana 5:20 andiny 5 zao soratra hoe ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany, fa Jehova ihany no mahalavorary ny diany. Ny zavatra tsara ianarantsika ao koa dia ny asa izy aloha dia tsy kamilamy izy tonga izy dia ina zany nataoko, nanao zavatra betsaka avy hatrany izy dia ho an'la ataoko ty dia mandeha atsy dia mandeha atsy avy hatrany. Ny asa malaky izy. Zavatra teneniko anao dia tsy hoe tandremo, tsy ho voasariky ny ranobe mandeha ahoana le courant amin'ny fiainana hoe zao ny fataony be sy ny maro amin'ny fitantanana ny vola na amin'ny fomba ny fifandraisan'ny olona amin'ny vola dia manaraka an'izay fotsiny tsika. Tsia fa isika hoy ny tenin'Andriamanitra ny Petera 1:4 izay, fa nareo kosa andeha hozy izy dia taranaka voafidy firenena masina
olona nalaina Andriamanitra ho an'ny tena ny fanjakam-pisorona, olona manokana ianao fa tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Zavatra faefatra, ny fampiasam-bola tsara indrindra raha afaka dia ny ampiasanao azy ampidirana olona any an-danitra. Izay ilay 5:7 nijerentsika teo hoe ahoana tsara mba hamoana tsy marina hoentina mahazo sakaiza mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay nareo rehefa lany izany. Inona ny dikan'izany? Ny volanao ve ho an'Andriamanitra, izay ny kotiny raha afaka. Io volanao io ampiasainao ampidirana olona any an-danitra. Moa ve rehefa tonga any an-danitra dia misy olona afaka hitsenanao, dia mety olona tsy fantatrao mihitsy fa hitsenanao izy dia hitsikitsiky aminao hiteny hoe misaotra. Dia inona ny isoranao misaotra fa le vola narotsakao tamin'iny no nampatonga anahy naheno filazantsara dia fantatro Jesosy dia tonga aty an-danitra. Azonao tsaina moa fa zany inge ny dikany hoe adidy alohantsika raha afaka hoe zany ny hevitra ny ambadika. Raha omenao fotsiny hoe sao dia mahasosotra amin'ny pastera fa le fasiana, le komity, le raha izay ny ataonao dia raha afaka pitso ianao reraka ianao. Fa zao raha afaka tian'Andriamanitra te hanasanao Andriamanitra hoe andao hiara-iasany, hitaona olona. Ianao nge mety tsy samy manana ny daony daholo tsika rehetra, samy manana fanomezam-pahasoavana. Ohatra ny pastera zao, pastera ny asany, izay ny fanomezam-pahasoavana. Fa tsy hoe ianao rehefa tsy mijoro ety anoloana ety zany dia ianao tsy isa mpitoro ny filazantsara, tsy isa mpanao mpianatra. Fa ianao isaky ny mandrotsaka an'iny. Nefa le za fidividinao mihitsy amin'ilay sio eza majinika tu as de la monnaie. Nefa ve rehefa ataonao amin'ny fo iny hoe Jesosy tia ny participation sainao ve zany hoe afaka mavory, afaka mihéberger olona. Andeha ataoko tsy fantatra hoe firy ny tanjonareo avita héberger olona 1000 avy hatrany ny trano fiangonana. Wow! Gasy eto Toulouse eto nge olona petabe. Fa satria moa ty mbola ty fiangonana kely aloha meny tompo dia zay atonontonony anareo ety moa zany ny alefa eto. Fa andao miara misaina an'izany tsika. Efa anankifiry zany izay ny olona tafiditra any an-danitra vokatry ny fampiasanao ny volanao. Sa indraindray firy ny olona voatosika any amin'ny afo be vokatry ny fampiasanao ny volanao. Donge isaina an'izany tsika. Fa io nge tsy hoe volanao, ianao manager. Ohatrany ahoana ny fampiasantsika azy. Fahadimy ao anatiny. Tsarofo raha afaka fa mbola anao tatitra amin'Andriamanitra ianao. Izay le raha be amin'ity manager ty. Indraindray antsika eto ambony tany eto mieritreritra c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. J'ai dit io. Mais non. Tanao le fanoharana mety tompony ampakazy izy. Ahoana ny fandrenesako anao amin'izao mamoa amin'ny fitandremanao ny fananako. Tsy mahazo mitandrina ny fananako tsony ianao izy. Anaovanao tatitra nge zay zavatra rehetrarehetra nampindramina anao le fanaovana tatitra raha afaka tsy mampiomana ny mpanao audita hoe roviny izy no hitombo. Io tsy voatery hoe amin'ny 97 ans ianao no faty. Any sady Jesosy koa mety tonga alohan'izay. Dia ahoana zany? Ahoana ny tatitra? Manahoana raha isakariva ianao andeha atory dia tu as la conscience tranquille. Mazava tsara. Jesosy nampiasaiko tsara ny volanao androany. Nampidirana olona tany an-danitra. Romanina 14:12 inona ny soratra ao anatin'izany teny izany? Izao ny soratra hoe koa samy ampamohan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Samy ampamohan'Andriamanitra. Any amin'ny Matthieu 25 7:20. Zao ny teny ao amin'ny Matthieu 25 verset 29 hoe
izay rehetra manana dia nomena ka hanambe izy fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Afaka tena manomboka eto ambony tany izany satria rehefa tsy dino de confiance amin'izay tompo atsikitsika dia gagitsika fa ahoana ary izy ity no miaina am-pitoerana ohatran'ny fianatitra, ohatran'ny tsy mandeha izy izany. Amarana antsika ny zavatra resantsika amin'ity ity dia zavatra pratika be. Ity tena tonga dia pratika amin'ny fiainana. Habitude anankifito ahafahanao mifehy ny volanao. Fahazarana fito hifehezanao ny volanao. Voalohany, tsy maintsy matoky fa an'Andriamanitra, tsy maintsy matoky an'Andriamanitra ho loharaniko sy mpanomeny rehetra iaho. Misy teny any amin'ny Romanina 1:10-13. Teny manampy abe foana io rehefa tratriny, indrindra rehefa tratriny difficulté fa manahirana tsy voaexpliqueko ny zavatra miseho amin'ny fiainako dia miverina amin'ny teny io fa izy no niavy ny zavatra rehetra, izy no miazona ny zavatra rehetra, izy no antony ny zavatra rehetra, izy anie no miambonahitra. Ny zavatra misopase rehetra amin'ny fiainanao, izy no antony, izy no niaviny, izy no loharanony. Deutéronome 7:20 milaza hoe tsarovy Jehovandriamanitra aho fa izy no manome hery anao avory harena. Tsarovy izany, tsika senao ke mora manadino haingana be mihitsy, indrindra rehefa aty ampitan-dranomasina aty aloha raha afaka ohatran'ny tena mandelo tsika be mihitsy solotsika be daholo toa dia sekono miantoka an'ity dia ity tonga dia mandeha. Fa tsarovy fa Jehovandriamanitra no manome hery anao avory harena. Andriamanitra no mamelona anao fa tsy miasa anao. Indraindray rehefa stable be fa satria efa CDI be mihitsy ny asanao, CDI be dia mety sao dia mba manana confiance amin'ny CDI ary ianao, fa io na CDI takin'inona ary mety limité foana amin'ny zavatra rehefa eto tany. Tsarovy fa tsy miasa anao no mamelona anao fa Andriamanitra. Zavatra faharoa dia ity pratika be tena mety afaka ataonao amin'ny telefôninanao na amin'izay zavatra amin'ny tabletinao na toy izany. Tehirizy ho antsoratra ny zavatra rehetra. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana 27 7:20. Izao ny tenin'ny Tompo hoe fantaro tsara ny tarehan'ny ondry amanosinao ary miahy tsara ny andihan'ny bibinao. Fa ny harena nge tsy ho mandrakizay ary moa aharitra ho amin'ny taranaka rehetra va ny satroboninahitra. Inona ilay teneniko anao hoe tehirizo tsara ny soratra? Fantaro tsara hoe fa inona daholo ny anananao izao. Misy fotoantsika senao reraka be, eny tsy fantatrinareo na miaina an'izany aty fa ny any Madagasikara miaraka amin'ny fahoriana sy ny fahantrana lalina be dia ohatran'ny tehiteny foana hoe je n'ai rien, tsy misy tsy manana ninninna, fa aika ianao manana fahaizana, manana ressources humaines, manana ty fitaovana ty, manana fantaro le anananao, fantaro hoe ohatrina daholo zao trosa mandehandeha any. Iza ny anananao vola, fantaro ny vola miditra sy ny vola mivoaka. Nisy fotoana nge tsy fantatrao akory, aiza raha moa ny ahafahanao mifehy an'ilay volanao raha tsy fantatrao akory hoe ohatriny ahoana ny miditra ary ohatriny ahoana ny fandanianao isaky ny manao korsa manao an'ity zavatra rehetra ity. Everiko hoe mandeha tsy haiko loatra moa tena pratikany fa indraindray mety ho tena fandriky ny karta kelinareo mihitsiny izany satria ilay izy tonga dia alefa mindao dia indraindray ilay izy efa tsy hitanao intsony efa moa efa elaela kely fa raha volana mbola elaela fa ilay izy mbola mandeha tsy maninona izany hoe mila minana mila etsetra fantaro tehirizo antsoratra ny zavatra rehetra. Fahatelo, rehefa miteny hoe tsy maintsy za tsy miteny anao hoe maka lalàna vaovao tsika manao legalista fa tsy ambany lalàna tsika fa ambany fahasoavana. Andraso aloha teneniko anao tsara ny dikan'izany hoe ambany lalàna izany
ny dikany hoe ambany fahasoavana fa tsy ambany lalàna, tsy hoe lasa olona tsy miraharaha lalàna, tsy hoe olona indiscipliné. Rehefa miteny aminao zany hoe tsy maintsy discipline de vie ny resahako aminao, fa tsy hoe very any afo be ianao raha tsy manao tsy zay fa resaka discipline de vie. Tsy maintsy atokako voalohany ho an'Andriamanitra hatrany. Ataontsika hoe at least tao izy ho vazaha au moins 10% ny azoko rehetra. Bon, tia moa zany dia misy resaka manela be, tsy haiko aty aminareo raha hiadiana varotra be mihitsy zany resaka dimy zany Za raha afaka tena tsy miady varotra n'izany. Za raha koa aza misy direktiva ao anaty tenin'Andriamanitra hoe zao atao. Be da be ny olona miady varotra, everiko hoe manino ianao miady varotra rehefa tsy te hakatoa ianao zay dia miady varotra. Tsy miady varotra. Tena ny tompontsika any amin'ny Deutéronomie 14 tapany faharoa amin'ny andiny fahatelo amby roapolo hoe aloavy tsara ny ampahafolo ny vokatra rehetra amin'ny vona fafinao. Raha mitsambikina kely tsika, le antony ange anaovantsika an'izany ampahafolo kareny zany tsy resaka fiangonana zandry sy zokony se zany zay aloha ny faharesen-dahatra tsy resaka hoe tena misy olona miexploité an'izany mihitsy. Any amin'ny Timoty voalohany le toy an'le hoe aza ty vola tenin'Andriamanitra iny tsika. Tena misy olona miexploité an'io mihitsy mba hahatonga anazy manan-karena tampoka ireny mpitondra fivavahany ireny. Tsy any amin'izany extrême zany koa ny raisitsika. Fa izao ani tsy hoe mahatra ge Andriamanitra dia teny aminao hoe aloavy io fa raha zany tsy tahiko non, tsy zay. Jerenao tsara nge nitoy an'io tenin'Andriamanitra io hoe mba hianaranao atahotra amin'ny Jehovah Andriamanitra ao mandrakariva. Fantatr'Andriamanitra fa klika kely ange dia lasa manompo vola isika sy ianao. Fa ny fanokanako an'izay le atokako ahoana ao amin'ny ohabolana fahatelo izy milaza ny fotoana anokanana azy. Mankalazany Jehovah mifanananao izy sy ny voalohambokatrao rehetra. Le anokanana azy angery sakaiza tsy hoe bon vita daholo fa izay ny korsantsika rehetra ina daholo charge trik ina ny ambiny ao misy ambiny kely ao amezo mitompo amin'izay. Tsy zay nge le izy tsy hoe mahantra Andriamanitra ka mila ny sony ambaonao kely ihany izy aloha fa sao dia reraka. Fa ianao ho atsika sy ianao zany mba hahatonga atsika hatahotra amin'ny Jehovah Andriamanitra tsika. Disciplinao ka vao mandray an'io vola io ny aloha dia efa tsy mikinanga amin'ity mihitsy aho amin'ny toeram-pitsaboana izay andraiketako ao anatin'ny budget any comptabilité ana mihitsy avahana avy hatrany tonga dia kotinay hoe tsy volanay akory. To dia koty hoe tsy volanao akory 1000 € ny karamanao 900 zany le izy ry sakaiza zay 100 atokana voilà. Mararary be mihitsy ny ainao miaritra mavita mitisy any tena mahazany mihitsy ka zany le any anatin'ny fotsika. Fa lazaiko anao lasa aloha misy avadika vetivety kely any amin'ny Agay, misy tenin'Andriamanitra mahampisaintsaina lobe mahagaga atao amin'ity Agay toko voalohany ity. Ao amin'ny Agay toko voalohany ary amin'ny andimy fahadimy sy ny fahafito angeny vakitsika adimy hatramin'ny fahasivy. Zao ny teny hoe Agay toko voalohany zao ny lazain'i Jehovah tompony maro, hevery ny lalànareo. Efa namafy be nareo nefa kely ny taonany, mihinanareo nefa tsy voky, misotro nareo nefa tsy afa-po, mitafy nareo nefa tsy mafana. Zay mahazo karama dia mahazo karama tao amin'ny kitapo loaka. Indraindray ohatra ntsika zany le teneninao anatiny. Andiny fahafito hoe zao ny lazain'i Jehovah tompony maro, hevery ny lalànareo. Miakara ny atendrombohitra ka maka azo ary ataovy ny trano dia akasitrahako zany sady akalazaina ho Jehovah. Nanapo be nareo kanjo indro kely monja
ary noho ny taominareo dia nitsofoko. Ianao zany teteny hoe andray nahoana ho Jehovah tompony maro, satria efa rava ny tranoko nefa nareo samy miazakazaka anao ny tranonareo avy. Ianao moa zany tenen'ny tompo zany. Ohatriny ahoana amin'ny fiainantsika sy ianao reraka miazakazaka manorina zavatritsika, nefa tian'Andriamanitra ho tenenina aminao hoe ataovy priorité anao nge zay ataon'Andriamanitra priorité anao. Azonao tsaina moa zany hoe ataon'Andriamanitra priorité anao. Zay sehatra tianao hitahian'Andriamanitra anao dia apetrao amin'ny toerana voalohany ao amin'ny toerana io Andriamanitra. Marina toy zany principe zany marina amin'ny rehetrarehetra amin'ny fiainanao. Zay sehatra tianao hitahian'Andriamanitra anao dia apetrao amin'io amin'ny toerana voalohany. Tianao ny voatara-bola, tsy resaka évangile na prospérité zany teneniko anao zany, tenin'Andriamanitra tsotra fotsiny. Raha tianao nitahian'Andriamanitra amin'io dia atao voalohany amin'ny fiainanao io ary izy. Zao tsara ny tenina any amin'ny Malaky hoe zaho toetra amin'izany ary aho i Andriamanitra, raha tsy voaiko anareo ny lanitra hatrany fitahirizan-tsoa. Be da be ny témoignage raha afaka tamin'izany. Dia raha ohatra ianao mbola tsy nanao andramany hitanao ny tsirony tsara tarehy. Faefatra, ao anatin'ilay fitantananao ny vola hifehezanao azy, tsy maintsy mitahiry, averiko aminao ilay tsy maintsy principe de vie ty discipline, fa tsy hoe légalisme. Tsy maintsy mitahiry sy miary ho an'ny ho avinao ianao. Hoy ilay tenany amin'ny ohabolana 21:20, arena mahafinaritra sy diloilona ao amin'ny trano miendry fa ny adala mandany azy. Ohabolana 13:11 hoe ny arena azo foana dia miena lalandava. Endry ngery olona ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika eto, izay mahavatra mitsipona no mampitombo. Izay ilay hoe andao mitahiry. Any amin'ny ohabolana 24:27, amboary ny asanao any ivelany hoy izy ary ataovy lavorary ny any an-tsaka rehefa vita zany dia mahazo manao ny tranonao ianao. Inona ny principe raisitsika amin'izany? Io vola io miasa ho anao rehefa manao tahiry ianao. Le manao tahiry tsy rehefa nampianatra ny tany Madagasikara dia be da be ny manao réaction hoe izy amory tila ny anaovana tahiriko ny eo raha tsy ampy ny eo ara nge mbola isaky ny mandeha dia andoavana trosa foana. Fa zao le principe fotsiny tazonitsika hoe na 500 ariary raha ohatra ny tanàny Madagasikara, na juste moa ianao hoe 10 € fotsiny, le principe fotsiny. Fa rehefa apetraka ao dia omenao an Jesosy zay hoe io ny an Jesosy zany ifanarahako aminao, fa rehefa mialeta anao dia tena manao plan anao mihitsy zao zany ny plan atonga ny hoe ty voly ty tsy mifehy atsony ty, alefanao tsara le izy, apetrao anatin'ny plan anao ny hoe misy épargne, manao épargne hatrany hatrany ianao amin'ny fiainanao. Mety efa manana épargne ianao satria manao assurance, efa zavatra efa everiko hoe zany efa zavatra tsara be ho an'ny Madagasikara ma zany tsisy an'izany mihitsy any fa zay tsy hoe tsisy an'izany mihitsy fa olona vitsy dia vitsy ny manao an'izany. Fahadimy, tsy maintsy manao drafitra famerenana ny trosa ianao mba haka tanjona hoe tsy manana trosa intsony. Azoko mihitsy fa ny fiainana ty ampitan-dranomasina crédit ny fandeha amin'ny fiainana. Everiko hoe misy efa ao anatin'le misy zavatra tsara ao ambadika an'ilay izy satria misy stabilité azo haingana tsara ty. Fa ao anatin'ilay izy nefa aza apetraka amin'izay le fonao, fa ataovy tsara ny drafitra hoe zara nga tena manao tanjona hoe 0 crédit fa aloavy. Tsy fantatro ny aty ngamba mety hoe efa tonga dia mazava tsara hoe bon ty zany alohanao. Le izy ange raha mijery ny tenin'Andriamanitra tsika any amin'ny Romaina 13:8 zao ny tenin'Andriamanitra miteny hoe azavela izy tsy ho voaloha. Zany tsy miteny anao hoe manotany ny trosa, tsy otany ny trosa satria misy teny tompo tsara mihitsy hoe sambatra ny mpampisambotra ny dikany
tian'Andriamanitra zany tsika afaka mampisambotra dia ahoana kosa le ampisamborona zany le toetsaintsika ao anatiny hoe ny toetsaina fandrika dia ity tsy mahay mianina amin'ny zavatra nanantsika matetika mianina ainao ve zany teny malagasy zany mianina tsy mionina midikany hoe mionina bon j'accepte ohatran'ireny hoe misy fahoriana ireny dia mitentsika hoe maiza mionina tompoko tsisy azonao atao zany fa dia maneke fotsiny zao maiza mionina tsy mionina fa mianina matetika ny ambadiky ny trosa dia misy tsy fahaizana mianina fa te azo foana zavatra tu peux t'en passer kanefa zay zangoza hoe dia tsy hitovy amin'ny ranona mihitsy iPhone 14 anao mbola aloha elaela mihitsy aloha elaela mihitsy aloha tsy maninona ngera ohatra ka manangongola saininao ianao ve fa iny sûrement ianao efa nandinika an'izany fa amin'ny ankapobeny a mandoa mihoatra ny moitié any tena vidin'ilay izy foana ianao rehefa rehefa zay fa bon le toetsaina fotsiny zany vérifier ao anatrehany tompo hoe zavatra je peux m'en passer ve sa tena hoe sa afaka sa tena ilaiko ka mety hoe tsy maintsy manao an'izay ianao tian'Andriamanitra mantsy ny antsika sy ianao tsy anatrosana inona intsony tian'Andriamanitra ampiainantsika izany ndoantsika sy ianao andeha amin'ny fahaenina homana mialoha ny fandaninao homana mialoha zao tsara ny tena ny amin'ny lohabolana 21:5 hoe ny hevitry ny mazoto any dia mampanankarena fa ny maimaika rehetra dia alahelo ihany le hoe alahelo any tsy hoe ils vont devenir triste tsy zany akory ny ao anatin'ny baibolitsika ao fa ho lasa pauvre arcea rehefa maimaika any hoe eo amin'ny andiny faharoapolo amin'ny ohabolana 2:20 hoe arena mahafinaritra sy diloilo no amin'ny tranonendry fa ny adala tsy mahay amasy le mandany an'le izy ahoana ny ataontsika senao zany atao budgetizeo ny volanao tena hoe mila budgetize dia asika soratra kely mihitsy hoe tandremo ny solde zay koa zany any Antananarivo any Madagasikara zany misy hoe vaky-balo aty tandremo ny solde eny mety afaka manao ao amin'ny budget anao ianao hoe imprévu fa ny devola nge nitedavina nge fantatsa moa ny qualification an'i Jesosy amin'ny devoly voleur ny anarany mpangalatra ary matetika solde tena ampiasainy fahavalo mihitsy solde ty toa dia raikitra avidinao daholo nefa tsy tany anatin'ny heritreritra dia avy eo ianao hoe tonga amin'izay afaka 10 jours ianao mitatakolaka tsisy nininona tsonty aleo budgetizena mialoha raha ohatra ianao ka mieritreritra hoe fin ny été zany zao dia misy soldana zavatra ohatr'izao zany zao homano ary fa le mandeha amin'ny taitaitra zay tena problema raha afaka zavatra farany bon efa natsidiko aminao tery aloha ty akafiziny ao an-tananao zay le hoe fianinana Timoty voalohany toko fahaenina ry amin'ny andininy fahaenina ry hoe misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra ombany fianinana toe-panaraka an'Andriamanitra ombany fianinana zao ny teny any amin'ny mpitory-teny toko fahaenina andininy fahasivy aleo mifaly amin'izay ananana hitan'ny maso toy izay manaiky arebireby ny fanondrina dika teny ombona ny mahafinaritra be tenenany azy eo aleo mifaly amin'izay ananana hita maso toy izay manaiky arebireby ny fanondrina satria zava-poana sy manenydrivotra koa izany le lazaiko anao teo hoe mianina fa tsy mionina mianina teny frantsay izy tena tsara be fa indraindray ao anatin'le teny frantsay rehefa misy notina monomonina zany se contenter izy amin'ny teny frantsay
se contenter. Rehefa miteny je me contente de ça, indraindray ohatrany afaka le teny hoe content fa tena zay mihitsy mifaly aho, mifaly. Le tiako hitenenana anao kokoa hoe makafy. Misy mahasamihafa be azy mihitsy zany makafy a. Ohatran'le za rehefa mihinana chocolat Robert ny Madagasikara, makafy antiako zany. Fa ohatran'izay mihitsy le anananao eo tananao. Raha vao mierikerika amin'ny mason dia tsy tafakafy saiko mahita ary ranona zao manana any, ary ranona koa ary ohatr'izao ny karaha-manianina nefa zay karaha-nianatra tsy lasa zany ary raha vao mierikerika amin'ny mason dia reraka be ianao. Fa Jesosy jerena io omeny tompo anao zao io zava-be mihitsy io, akafizo. Dikan'izany tsy hoe dia tsy hianana ambition mihitsy zany, manana mihitsy omeo amin'ny tompo le fanorinao, fa mianara makafy présent, le présent anao. Matoky an'le kely anananao ianao dia ho hitanao mihitsy hoe oay tendren'ny tompo. Gaga ianao fa mandeha ny promotion, gaga ianao fa mandeha ny zavatra samihafa satria hitan'ny tompo hoe matoky amin'ny kely ianao. Izay ny zavatra nitantaraiko taminao tamin'ny tsy hanitsy-ravako a. Dia mety manana fanontaniana ianao rehefa avy eo tsy fantatro a fa aleo aloha mipetraka kely mandinika sady hivavaka tsika aloha a. Ndikany hoe mivavaka tsika tsy hoe andeha hatory ampitoerana ianao, fa ianao zany mivavaka eo ampitoeranao eo. Mandinika ny fomba nita tananao ny volanao, mandinika ny plasy ny vola eo amin'ny fiainanao hatreto. Zany fampianarana zany ohatra ny mafinaritsika moa izy any an-tsainao no mety falifaly fa zany. Raha mafinaritra tsisy dikan'le mafinaritra fotsiny raha tsy ianao mandray décision hoe zao zany no ataoko. Izao zany no ataoko amin'ity vola eo an-tanako ity. Ok, à partir d'aujourd'hui manao an'izany diminy zany à partir d'aujourd'hui budgétiseko io fa tsy matao solde tsy fantatra. Zay teneniny tompo aminao. Fa avadio vavaka mba tsy ho angalarin'ny devoly. Akoko ny masonao le manakipy maso c'est pas une façon fa c'est juste pour se concentrer. Mba kipitsika ny masontsika dia samy miresaka amin'ny Jesosy ny daholotsika rehetrarehetra. Andriamanitra iray misaotra anao ny amin'izay zavatra nampianarinao mikasika ny vola tamin'ity androany ity. Misaotra tamin'ny fanoharana tao amin'iny Lukas 16 iny nampatsiahivinao anay tompo hoe misy danger ke ty zavatra ataonay ity fa matetika adinonay fa manager zahay. Gestionnaire anao Andriamanitra, mifona aminao zay tompo fa impirimpiry zay manjakazaka amin'ny volanao. Impirimpiry zahay volanao zao mihitsy fa fihinonay mafy. Zany resaka dimy zany indray tena tonga dia ohatrany te hangarika kely mihitsy zay hoe io indray le resaka za tsy te halala an'izany. Jesosy mifona aminao zay fa ay mo teninao aminay zany dia ampitiavana misy tomanao anay. Mifona aminao zahay amin'izay tena nanomponay mamonatra amin'izay. Nieritreretinay hoe niasanay mamelona anay, ny vola mamelona anay. Ho fataketsy izay mihitsy fa ianao Andriamanitra ny loharan'ny zavatra rehetra amboary ny fomba fisainanay io. Diovy izahay rehetra zao. Jesosy ampianaro zahay, ampianaro. Ndreto izahay tena hoe manolotra ny aminay ray manontolo, avao zay tompo le relation anay aminao aloha voalohany indrindra tena afaka azava tsara fa ay mpanomponao zahay gestionnaire dia tsy hisy anjakazaka amin'izay fanananay intsony. Le relation anay amin'ny vola ay moyen io. Jesosy sokafanay amin'ny anaranao io fonay io fa azonay tsara hoe ay moa zay mila mampiditra olona any an-danitra zany ny mission de vie anay eto ambonin'ny tany, mampiditra olona any an-danitra amin'ny alalan'ny vola fa tsy hoe manosika olona any amin'ny afo be amin'ity vola ity. Vonjeo zay Jesosy ay hidiserne tsara amin'izany. Dia ataonay amin'ny anaranao ny vavaka. Amen. Voilà.
tsika. Saotranao indrindra, tsara tarehy be ilay fanontaniana ary tamin'ity moa tsika tena hoe ny focus ao anatin'ny se concentrer tamin'ny resaka volo fa mety tazanao tao anatin'ny fampianarantsika hoe ny rehetra amin'ny fiainantsika nge ny fahaizanao, ny fotoananao ary effectivement oui fomba fijery ny tontolo mihitsy zay hoe le temps c'est de l'argent fa ny rehetrarehetranao stonko mihitsy ianao isaina hoe io rehetra io ange tsy misy hoe anao nampindraminanao avokoa ary marina mihitsy hitanao le principe ny tenentsika teo hoe manahoana raha zay tianao ve ny hitahian'Andriamanitra anao amin'ny ty section amin'ny fianaranao amin'ny fotoananao amin'ny rehetrarehetra ataovy prioritaire io dia tena guide tsara tareo omeny tompo atsika mihitsy zay ampafolon'izay. Zay ange c'est le minimum, c'est le minimum. Fa andramo ange 24 heures no meny tompo atsika raha koa mitovy daholo ny fotoanatsika. Za manokana aloha dia tena nianatra mihitsy tsy ataoko any anatin'ny voambolan'ny fiainako intsony izay teny zay hoe tsy manam-potoana satria au fait laingako zany c'est un mensonge. 24 heures omen'Andriamanitra atsika suffisant tanteraka. Tsy misy hoe satria ianao plus occupé que les autres dia andao rangaha atao 26 ny ianao 24. Fa ao amin'ilay tenin'ny tompo milaza hoe ny fahaizantsika mandamina tsara. Andramo ange marina loatra atokany ohatra fotsiny zany zao hoe ianao ve fa nanokana fotoana ho amin'ny méditation personnelle anao. Fantatrao moa fa ny qualité amin'ny fiainanao toute la journée tena midépendre amin'ny fotoana laninao hivavahana sy andraisana tenin'Andriamanitra. Ianao ve manokana fotoana anompona ny hafa ny qualité amin'ny fiainanao any anatin'izany mihitsy zay le fiainan'ny fiangonana. Tsy hoe angetana hoe mila vaniny koreto isaky miesika dia andaondre hoy anao an'ity dia andaondre anao an'ity. Fahasoavana be misy hoe sampana ary sampana velona andao re olona anompo amboary ny fandaharam-potoananao. Lazaiko anao fa mitovy mihitsy foana io tsy resaka vola ihany. Rehefa mitena ny tompo hoe zaho toetra amin'izany ary andramo alamina mihitsy ange manao emploi du temps mazava amin'ny firenao no mifo amin'ny firenao no mila manao an'ity sy manao an'ity rehetrarehetra ity alaminy sarangaka 20 minutes. Raha ataontsika hoe 24 heures zao ny heure atsika ohatry ny ahoana zany zao ny ampafolon'izay 24 heures zay adin-droa eo zany zay ny ampafolon'izay andeha ataontsika hoe tsy raisitsika zany le ora fatoriana repos raisitsika hoe 10 heures ny repos 14 heures miasa 1 heure sy tsy haiko hoe 40 minitra ve zany ao anatin'ny tontolo andro. Zay zany tokony hoe atokatsika ho an'Andriamanitra. Manahoana ny anaovantsika azy? Mety ahafahanao manao méditation, mety ahafahanao hoe ina moa ny asa ay mamangy ary amin'ny valan-drano. Zany inge ampiasaitsika anazy. Gaga ianao, lazaiko anao mihitsy fa miraradraraka be ny témoignage avy eo miteny hoe gaga tokoa fa za le miteny foana hoe j'ai pas le temps. Lasa gaga fa j'ai eu même le temps de passer avec ma famille. Men tompo valim-piti be da be mihitsy tsika rehefa mazava tsara hoe priorité atsika izy. Priorité atsika izy. Mampirisika anao aza misalasala.
mandrosoa ihany mandrosoa manompo anio Andriamanitra io amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa koa. Izay ngamba ny teneniko amin'ny fanontaniana hafa. Fanontaniana ny olona tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra ve efa manao dimy izy mety ahita vokatra amin'izay. Au fait mihitsy le misy principe an'Andriamanitra everiko hoe principe de vie ataon'Andriamanitra. Hitanao zao tamin'ilay Luka 5:20 tao dia tenenin'ny Tompo hoe ny olona tsy mino aza ozy a. Fa zao ny aloha averiko aminao kely mihitsy le texte kely tao anatiny eo amin'ilay 5:9 izy zay raha tsy diso a. Hoe ny Tompo nideran'ilay mpitandrina tsy marina satria nanatsaina izy fa ny zanak'izao tontolo izao dia manatsaina kokoa amin'iny karazan'iny no ny zanaky ny mazava. Inona ny ambara? Hitanao ny mampimesy mahasosotra amin'ity fiainantsika ity a, ny olona tsy kristianina no mampiasa ny principe biblika mihoatra antsika ary mahita ny vokany. Le hoe principe midika hoe principe ohatrany hoe loi qui gère notre les fiainan'le être humain mihitsy. Ohatrany hoe io zany zao ny loi ny pesanteur hoe rehefa laseko ity zavatra ity dia milatsaka amin'ny tany foana. Izay lalàna ataon'Andriamanitra mifehy ny tany. Fa everiko hoe ohatr'izany mihitsy koa misy ny resaka arabola misy lalàna principe. Fa jerenao nge reny olona amin'ny mety amin'ny franc-maçonnerie, mety amin'ny isan-karazany zavatra ireny. Sikesinao zany tanaky vavony tena milala vola le olona. Fa jereny ny fanaovany ireny asa soa. Le principe an'Andriamanitra mihitsy a, io nge raha afaka tsy omenany ny vola rehetrarehetra tsy hoe tsy ny kristianina nge nijeren'Andriamanitra ao anatin'ny fiainany. Hoy tena tsy tafiditry ny lanitra mihitsy ny olona raha tsy misy Jesosy ny fiainany. Fa le principe de vie mandeha hatrany hatrany. Fa tsika kristianina no ohatry ny coincé a, ohatry ny manararoatra an'andray io tsy ameko ny ahy. Ndao ny arahantsika fotsiny hoe angatao fahendrena amin'ny Tompo fotsiny hoe atao makay zary ty dimy ty a. Fa reny firma ngeza be reny a, manao asa soa be da be mihitsy izy. Tahaka an'le principe ohatran'izay anasoavana ny hafa. Tsika nge nataon'Andriamanitra anasoa ny hafa fa tsy hoe tsika mivelona eto pour nous e. Zay ngamba. Mitohy amin'izay ihany ampiasaina amin'inona le dimy zany amin'inona azo ampiasana anazy hoe asa efa mifigorana ve asa soa ve tsy raha ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mijery nametrahan'Andriamanitra ny dimy tany amin'ny testamenta talohantsika. Aty amin'ny testamenta vaovao tsy nametraka intsony ny Jesosy manokana na ny aty amin'ny epistily tsy nametraka an'io zany moa mampatonga ny olona miady hevitra be ny teolojiana hoe tsy mila atao etsetra. Fa raha jerentsika ny principe ny testamenta taloha hoe omena n'iza ny dimy tamin'izany. Ny dimy tamin'izany dia nomena ny levita ny mpisorona izay tsy nanana anjara tany izy fa zareo no mampandeha ny fiainan'ny fifandraisan'le zanak'Israely amin'Andriamanitra. Rehefa hoe hivavaka ao le zanak'Israely dia ireo le mpamono biby sy mpanao fanatitra sy ny sisa sy mpilanjan'le tabernakely pilanjan'le tabernakely etsetra le levita dia ho amin'izay le ampafolo-karena tamin'izany. Ny akoatran'izay koa ny tamin'ny testamenta taloha dia hitantsika hoe any Deutéronomie 4:12 izy ambarany tsara any hoe ho an'ny mahantra, ho an'ny mpitondra tena, ho an'ny vahiny ho an'ny sahirana. Ambarany koa any amin'ny testamenta amin'ny Deutéronomie 4:12 misy texte manahirana kely izay mamaky azy ao, fa ambarany hatramin'ny hoe ahafahan'ny mpianakavy miaraka amin'ny faly isan-karazany be da be. Ny anazy ao fotsiny ny principe raisiko amin'ny fiainako manokana sy ampiariko hoe ny dimy zany an'Andriamanitra aloha izay fotokosaina an'izay tsy anahy atokako foana vao mandray vola dia atokako mba tsy hisy mifankam-panahy.
dia rehefa avy eo anontaniko ny tompo le izy tsy voatery hoe tsy maintsy ity dia tsy maintsy ity foana le tsy maintsy zay ny amerimberenako an'iny hoe tsy mandeha amin'ny legalisme tsika fa zay le itenenan'ny tompo atsika hoe mandehana amin'ny fanahy le mandeha amin'ny fanahy anontanio an'ny tompo fahasoavana be eo anivon'ny fiangonana raha efa misy rafitra mandray an'izay dia afaka aroso afaka atao an'izay ny anahy zao a midimako a omeko an'izay mampandroso ara-panahy zay ianao ny principe anaovako anazy tsy hoe tonga dia manontolo amin'izay fa efa misy ampahany ataoko amin'izay omeko an'izay mampandroso ara-panahy manana fikambanan'izay a hoe izahay hoe HIFEHEZANY zay mampandroso ara-panahy dia alefako any ny radio vaovao maso mampandroso ana nazara mitantana an'le izy dia mampandroso ara-panahy koa izay fandarana alefako any ny fiangonana misy a mampandroso ara-panahy alefako any misy mpanompon'Andriamanitra manokana izay tahaka ny zoky ara-panahy dia misy fotoana hoe omeko anazy omeko pastera sahirana ary amin'ny akodaoda ary dia misy fotoana indray misy olona manatona anahy miaraka amin'ny fahasahiranany rehetra eto ambonin'ny tany zay tena tiako be mihitsy zay sary zay andrasiny hoe zareko aminao kely vetivety iny dia hitanao le hoe mandeha amin'ny fanahy misy fotoana zay misy olona sahirana aho zany izy dia tonga manatona dia za tamin'io za manokana tsy manam-bola ninona amin'le volan'le 90% av zany tsisy vola mihitsy vao tonga izany dia mitaraina be tahaka zao sy tahaka izao dia rehefa nitediteneniko izy za tena tsy manam-bola nampiananao mihitsy fandaontsika sy ianao hivavaka za moa rehefa mivavaka ho an'le olona dia antaniko tsara izy hoe inona tsara aloha zany ny angatantsika amin'ny tompo ohatrinona lazaiko anao niteneny tsara resaka fampidirana mpianatra le izy tamin'izay niteneny le montant an'le vola fampidirana mpianatra exactement any vola 10 tamin'io volan'io dia tiako be le izy toa dia niratra be maso vita ny amen nantenenina tamin'ny tompo dia hoy izy hoe ty vola fa volan'ny tompo ty menanao ny ty azonao an-tsaina le anaovantsika an'izay fampiasana ny dimizay dia tena ianao sy Jesosy mihitsy no ny fifandraisanao ny tompo mandeha matotra tsara zany dia mahita hoe ato ty miray fo amin'ny fiangonana fa manao an'izao dia ato ty misy olona zao ato ary ty voilà